Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. I Pepin mpanjakan'ny Frantsa hono dia lehilahy fonentana sy kely ray, ka dia nomeny ny lanaram-bositra hoe Pepin kely ray. Raha nahita ity kely mpanjaka ny manamboninahitra dia nanao azy ho fimehezana ary nihevitra ny Pepin ho tsy mahavita ninninona ny fitarihan-tafika. Rehefa nandre izany ary ilay mpanjaka dia nanao izay fomba rehetra mba hampanginana izany fanesoesoana izany. Indray andro ary raha tafavory tao anaty rova ny mpanjaka sy ny manamboninahitra rehetra dia nasain'ny Pepin nampidirina tao ampahatra nisy liona masika ity ombilahy anankiray. Niaraka tamin'izay dia niantsampy tamin'ilay omby ny liona ka nandavo azy tamin'ny tany. Dia hoy Pepin tamin'ireto manamboninahitra tarihany: iza aminareo no sahisarika io omby mahantra io afaka eo an-tanan'ny liona? Tsy nisy nahateny izy rehetra fa ny fampijery fotsiny nataony. Tamin'izay fotoana izay dia noraisin'ny Pepin tamin'ny tranony teny ambalahany sabatra ka nitsambikina nanantona ilay liona izy. Nasiany nataony tarangana tamin'indray mikapa monja ny lohan'ilay liona ka nitsitra tery. Avy eo dia nampidiriny tamin'ny tranony indray ny sabatrany ary lasa niverina teny amin'ny toerana izy. Gaga sady gina ny talanjona no menatra avokoa izay nahita izany, ka tsy sa nanesoeso an'ny Pepin mpanjaka intsony ary nanomboka hatreo dia nanaja azy fatratra amin'ny mahampanjaka azy. Mitodika aminao ankizy ary izahay amin'ity anio ity. Ao amin'ny soratra masina araka izy dia hoarina amin'ny liona mierina mitady izay harapany devoly. Raha sendry izany ianao eny an-dalana eny na koa any an-tsekoly any, toero izy satria manao ny fomba rehetra izy mba ahazonanao. Aza manao mihitsy hoe mbola zaza, fa raha Andriamanitra no momba antsika hoy Paoly, iza no atohatra antsika? Ho anao tanora ihany koa, engany ho mpandresiny ratsy tahaka ny Josefa sy Daniely ianao, ary aoka tsisy olona nao tsinitsinina anao amin'ny fahatanoranao, fa ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Timoty 1:4-9. Amen. Zamania fazambotia namiana lalana amintsiana dalana fafafatesana avako no tambiny ota fafafatesana avako no tambiny ota anao kaza maditry fanao tiako anao kaza mania fazambotia namiana lalana anintsiana dalana
fafafatesagnavako no tambigny ota fafafatesagnavako no tambigny ota anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa jesona fonia agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitianao ndragnahary mitianao kazambela tarika Billy anao ko ambalatiany zao ko tsiariany anao ko ambalatiany zao tsiariany zamaditry fanao tiako anao kaza magnia fa zao mbo tia na miagna lalagna anintsiagna dalagna fafafatesagnavako no tambigny ota fafafatesagnavako no tambigny ota anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa jesona fonia agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitianao zay lay onjany fanantinana ndragnahary mitianao kazambela anao ko ambalatiany zao ko tsiariany anao ko ambalatiany zao tsiariany sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana miarabantsika mpanaraka amin'ny fandaharana indray a namanao Sabina Rakotondranaivo sy Sam. Androandray tsika dia karakara salady vita amin'ny angivy. Salady vita amin'ny angivy indray zany no ataontsika. Mazatra antsika mantsy dia angivy atao rony foana, angivy atao miaraka amin'ny ravim-bomanga. Fa androandray tsika angivy indray no ataontsika salady. Izy tia dia mahasalama ny angivy. Ka presihantsika mba ihinana azy isan'andro san'andro mihitsy raha azo atao. Inona avy ary ny zavatra ilaina? Angivy manta 5 isa. Izay zany ny fahatraomenantsika fa tsika ihany mahafantatra an'izay mahampy ny mpianakavy. Izany hoe io angivy 5 isa io zany sahabo eo amin'ny 3 toko eo. Tongolo be na gros oignon anankiroa, voatabia 2, kotomila 1 fehezany, voasary makirana iray rabe ranony, afaka ampiana zany raha ohatra ka kelikely ny ranony, menaka 1 sotro lehibe, sira araka ny itiavana azy, poavra kely ratsina. Averintsika indray ary ny zavatra ilaina teo. Angivy manta 5 isa. Izay zany le fatraomena eto fa afaka ampitombotsika le izy.
sahabo eo amin'ny 3 toko eo zany izay 5 isa izay. Tongolo be na gros oignon 2, voatabia 2, kotomila 2 fehezany, voasary makirana 2 raberaniny, menaka 2 sotro lehibe, sira araka ny itiavana azy, poavra kely ratsina. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Sasana madio tsara ny angivy dia esorina le tahony. Afaka asorina koa le eo amin'le vodiny iny, ohatra misy ohatra maintimainty kely izay le izy dia afaka asorina koa zany iny. Rehefa izay dia tetehana lavalava izy na boribory araka izay itiavana azy. Angivy manta zany nampiasaintsika eto fa tsy angivy masaka. Voasana ny voasary makirana. Eto zany dia voasana mihitsy ny voasary makirana. Dia esorina mihitsy le hodi-potsiny iny, zany hoe le hodiny fotsifotsy zany manodidina anazy, satria zany ny antony dia zao, le angivy zany somary manana tsiro mangananganan'izay izy. Ka raha ohatra zany ka le ranona voasary makirana tsy mivoasana dia manana tsiro mangidy iny, sao dia lasa vao mainka mangidy le lasaritsika. Dia averiko zany hoe voasana ny voasary makirana, dia rehefa voavofy dia esorina tsara mihitsiny le hodiny fotsifotsy iny. Rehefa izay dia jijina roa izy dia potserina azahoana ny ranony. Asiana menaka, sira ary dipoavatra. Zany hoe manao lasosy voasary makirana zany tsika eto. Kapohana tsara ifangaro. Voasana ny tongolo dia zaraina roa amin'ny halavany aloha zany. Dia rehefa izay dia tetehana atao lavalava manify. Rehefa voatetika lavalava manify indray dia silatsilahana, izany hoe mahazo tongolo tsirairay indray zany ianao. Sasana ihany koa ny voatabia. Rehefa voasasa tsara dia voasana. Rehefa voavofy dia izay voatetehana atao lavalava. Lavalava zany nanaovantsika amin'ny voatabia eto fa tsy boribory. Diovina ny kotomila dia avy eo tetehana atao faran'izay madinika kely. Rehefa izay dia maka saladiera. Arotsaka ao amin'izay ny angivy efa voatetika, ny tongolo be, ny kotomila, ny voatabia voatetika. Arotsaka ao koa ny lasosy voasary makirana. Afangaro tsara daholo ireo dia avela ilona kely aloha zany. Afangarongaro matetika zany. Rehefa izay vao aroso ny mpianakavy. Andramo fa tsara sady mahasalama. Izay indray ara ny masaka azy natolotra antsika ary mpiany malala. Koa dia maniry ny fiadanan'ny tompo irotsaka amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ny namanao Sabina Rakotondranaivo no teo amin'ny fanolorana ny fandaharana, ary ny namana Sama kosa no ny karakara teo amin'ny fandraisam-peo. Mandrapitafa tompoko. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. namanao kalebandretsikivy no hiara-mandinika ny soratra masina aminao. Anisan'ny tsy ambaratelo ny fahombiazan'ny mpiazakazaka ny fibanjinana ny tanjona. Mampiena be dehibe ny zava-bitany ny fierikery anakavia sy akavanana sy anyoriana. Tsy eo amin'ny fanatanjahantena ihany no mahamarina izany fa misehatra hafa ao ihany koa
toy ny fianarana, ny asa sy ny sisa. Tena antoky ny fahombiazana ny fifantohana amin'ny zavatra tokana. Toy izany koa hoe ny fivavahana. Inona na iza ny tokony ho banjinina? Hitady ny valin'ireo fantanin'ireo amin'ny tenin'Andriamanitra isika fa andelo hivavaka. Ray masina sy marina ny an-danitra andinika ny teninao izay ankehitriny, amantatra izay tokony ho banjinina eo amin'ny famonjena, koa mangataka ny fanahinao izahay mba hanokatra ny sainay ahazahoanay izay tianao ambara. Omeo hery anaraka izay voambaran'ny teninao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Iray fa tsy maro ny Andriamanitra ny Baiboly izay nahary ny zavatra rehetra tao anatin'ny enin'andro. Izy no sady mpamorona ny mpanavitra. Hoy izy eo amin'ny Deutéronomie 4:4. Deutéronomie 4:4. Mihainoro Israely, Jehovahandriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Natao ho lalàna voalohany eo amin'ny didi folo ny tsy tokony hananan'Andriamanitra hafa tsy ilay mpamorona sy mpanavitra ihany. Izao ny vakin'io didi voalohany io. Exodosy 20:7. Exodosy 20:7. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Hatramin'ny voalohany mihitsy ary dia efa nampianarin'Andriamanitra ho tokapo tahaka ny sin'ny olombelona mba tsy hanana tompo hafa tsy izy ihany. Rariny izany satria fananany ny olombelona ary tsy mety ny manana tompo maro. Notaizaina mihitsy ny zanak'Israely mba hionina amin'Andriamanitra tokana sady tsy hita maso, satria vao nivoaka avy tany Egipta izy ireo firenena manompo Andriamanitra maro sady hita maso. Indray mandeha ny monomonina noho ny asarotry ny lalana reto vahoaka reto tamin'ilay dia ho any amin'ny tany nampanantenaina. Dia izao ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izany. Nomereto 4:20. Nomereto 4:20. Ary Jehovah dia nampandeha ny menarana nafo teny amin'ny olona, ka nanaikitra ny olona ireny dia nahafatesana be dibe ny olona Israely. Tsy nahatoky an'ilay Andriamanitra efa namonjy azy reto vahoaka reto ka ny monomonina te hiverina tany Egipta. Andeha vakiana ny toy ny tantara. Nomereto 4:7-7. Nomereto 4:7-7. Dia nakeo Mosesy ny olona ka nanao hoe, efa nanota izahay, fa efa nitenina hanometsiny an'i Jehovah sy ianao. Hifony amin'i Jehovah izahay mba hanesorany menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona Mosesy. Ary hoy Jehovah taminy, manaova menarana nafo ka antony amin'ny hazo lava, ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava, ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varana dia velona. Tena mahagaga ny fanasitranana teto. Tsy nisy fanafody nohanina fa ny fibanjina ilay menarana varana fotsiny dia nahasitrana. Tsy hoe namerina ny olona hivavaka amin'ny sarin-javatra voasikotra izay efa nandrarany Andriamanitra eto, fa ny leson'ny fibanjinana ilay tokana mahavonjy no nampianariny. Fomba n'Andriamanitra ny mampiasa ny zavatra efa mahazatra ny olona mba hanomezany lesona ara-panahy mahavonjy. Tsy misy mahasitrana ny kaikitry ny fahotana izay miteraka fahafatesana, afa-tsy ny fibanjinana ilay naantona teo amin'ny hazo lava. Tsy izy izany fa Jesosy. Tandindon'ny famonjena ho tanterahany ety aoriana elabe io menarana varahana io. Hoy izy ao amin'ny Jaona 7:7-8. Jaona 7:7-8. Ary tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra, no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izy rehetra mino azy. Tsy fibanjinana maso tahaka ny tany anefitra no mahavonjy eto fa finoana. Maso hafa io, saina mifantoka amin'ny mpamonjy ary fiainana manahaka ny azy. Notarian'Andriamanitra ny zanak'Israely fa izay mba hijery mielosady an'i Jesosy miantona eo amin'ny hazo fijaliana, ary isika ankehitriny kosa dia asaina hitodika hijery azy. Tsy misy fanavotana hafa ho an'ny mpanota marary ny fahotana. Mamerina ny antsony amin'ny olona rehetra mba hijery azy Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Isaia 10:7-12. Isaia 10:7-12. Mijery aho dia voavonjy ianareo ny vazantany rehetra, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Ambaran'Andriamanitra eto ny maha-iray azy sy ny fomba mahavonjy amin'ny alalany dia ny fijerena azy. Milaza koa ty andininy ity fa tsy olombitso no tiany ho vonjena fa ny vazantany rehetra
satria tahaka ny zanak'Israely voakaikitry ny menarana nafo avokoa isika rehetra. Tandino Kristy le menarana varahana tany anefitra. Hoy ihany izy raha mbola manamafy ny fomba hamonjena ny mpanota. Fa izao ny sitrapony raiko, dia niazahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Tsy miova Andriamanitra, ny amelona ny sitrapony fa tsy ny amono. Te hamonjy ny taranaka kehitriny toy ny namonjen'ireo vahoaka voakaikitry ny menarana nafo izy. Izy mihitsy no tonga nofamandra na antana teo amin'ny hazo mba hamonjy izay mijery azy. Tsy maintsy hitarika ao amin'ny finoana ny fibanjinana marina. Ampahafantarin'ny apôstôly Paoly ny tena hevitry ny fijerenan'i Kristy izay miteraka finoana. Romanina 10:17. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Noho izany, ny hoe mijery an'i Kristy dia ny miaino sy mamaky ary misaintsaina ny teniny. Niavaka ny toe-panahin'ny kristianina tany Beria rehefa nandroso ny filazantsara. Voarakitra ao amin'ny soratra masina ny anton'izany. Izao no voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:10-11. Asan'ny Apôstôly 7:10-11. Ary Paoly sy Silasy dia nampandeha ny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina hankany Beria. Koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika, satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Manome ohatra ny fibanjinana mahavonjy ny kristianina tao Beria. Nazoto nandinika ny teny isan'andro izy ireo dia tsy mahagaga raha niatsara ny toe-panahiny. Tsy maintsy alemy fanahy sy tsy avona am-po ny olona iray raha ny fiainana sy ny tenin'ny lehilahy toy izany no andaniany ny androny. Araka izany, tsy mora vidy sy akory ny fanasitranana ny fanahy, fa mila zotom-po sy finiavana. Rehefa tsy mibanjina ny Kristy isan'andro sika, dia tsy maintsy ho voatarika hibanjina zavatra hafa etỳ an-tany. Ho ary ny Paoly ampiazakazaka ny kristianina. Efa nilazaintsika tery aloha fa anisan'ny miantoka ny fahombiazan'ny mpiazakazaka ny fifantony amin'ny tanjona-kendrena. Izao ny tenin'ny apôstôly amin'izay rehetra mahatsiaro marary no nikaikitry ny fahotana. Hebreo 12:1. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo amin'ny lohantsika izao, mijery an'i Jesosy, tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azy fijaliana fa tsy nitandro henatra mba azahoan'ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Raha te ho sitrany amin'ny aretin'ny nofo sy ny fanahy ianao, ny olana mangeja ny fiainana, raha te ho afaka amin'ny fanotonany zava-pony eto an-tany izay mahasodoka nefa tsy mahafa-po, tokana ny fanafody. Jereo Jesosy. Manasitrana izy sady manome hery hatongavana ny amin'ny tanjona farany dia ny fiainana mandrakizay. Ioatra noho ny mpandresy isika rehefa ho avy any amin'ny raon'ny lanitra izy handray ireo izay nahafoy ny zavatra rehetra, fa ny fidy kosa ny fitondrana ny azo fijaliany. Engany eo anisan'ireny izaho sy ianao. Hivavaka isika. Misaotranao izay Ray Masina an-danitro, satria ariarinao amin'ny teninao ny fomba tokana hamonjenanay dia ny fibanjinanao izay tokana teo amin'ny azo fijaliana. Omeo hery izahay hanary ireo andriamanika hafa izay tsy mahavonjy. Ampitomboy ny fitiavana ny teninao izay hany mampitombo ny finoanay. Tazoa ny masom-panahinay tsy banjina ny zavatra ny tany, fa mba hifantoka eo aminao irery ihany. Ampaharito eo amin'ny fiazakazahan'ny finoana izahay, ka mba ho anisan'ny mpandresy azo ny satroboninahitra fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Feo mirindra imery atosika. Masina manakana na Jordana newalo na unimeti anafucha tiasakana Masina manakana na Jordana newalo tiasakana
kanay tsy anompo anao jeso nalafaromirehitra naliona mety anaikitra naonjandrano mety anafotra izao tsy ala amina nalafaromirehitra naliona mety anaikitra tsy ala amina fatokanao atrany atrany zay lay onjany fanantenana nasavatra sy ny fonja navonina itra sy arena nasesitany mety azo zao tsy alamina nasavatra sy ny fonja navonina itra sy arena tsy alaminao fatokanao atrany atrany nalafaromirehitra naliona mety anaikitra naonjandrano mety anafotra izao tsy ala amina nalafaromirehitra akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana feon'ny piaino feon'ny piaino fifaliana ho an'ny ekipan'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ny miarahaba sy manasa mitiavana anao hanaraka fijoroana vavolombelona izay hoentin'ny pastora Hermanina avy tany amin'ny ny faritra Kondromena any Ankavandra iny ny amin'ny fiarah-miasa amin'Andriamanitra sy ny heriny aorian'izay dia azam-bola miala fa manambahiny hatrany isika eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana hiaraka amin'ny namana anankiray avy lavitra dia lavitra isika avy any amin'ny ny faritry be salampy iny izay hizara fampahirezana ho antsika ny amin'ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny fiainany izay teo amin'ny mikro any namana Rila hatrany ankafizo ary faly miarabanao mpiaino tsy akanavaka miarabany pasteur Ratovo Arson Hermanina izay vahin'ny fandarana anio hitondra fijoroana vavolombelona tamin'ny asa izay nataony izy nisy tranganjavatra izay somary mampatahotra ihany kanefa alao ianao pasteur no milaza azy miarabanao namana Rila ary miarabany mpiaino radio adventiste maneran-tany ny zavatra azo ambara dia makasika ny asa ao Kondromena ihany zany any amin'ny faritra Kavandra iny any amin'ny faritra mena be iny zany rehefa natao ny daty hanaovana ny batisandreo olona nanolo tena ho an' Jesosy dia tapaka fa ho atao eo amin'ny vavarano anankiray renirano anankiray izay tsisy renirano ankoatran'io zany ao amin'le hoe akotro fotsy atsinanany Kondromena zany misy azy io ny zavatra nisy nefa rehefa eniny olona zay hoe ao akotro fotsy no nataony ny batisa dia nandeha ny feo fa olany vai ireo mpivavaka reo satria mantsy ny herinandro talohan'iny zany dia efa misy voay efa manentsika olona matetika zany eo amin'ny vavarano eo amin'ny dobo io dia ny zavatra nisy tantarain'ny olona hoe teo arozy izy vao tamin'ny fakomaly nisy olona nandalo dia tena nenjeny le voay mihitsy dia tsy tratrana vao tsy ela korokoa zay dia nisy olona nametraka gony misy antaly ao anaty rano satria alona ao anaty rano le antaly mba atao sakafo dia rehefa nakan'iny le tompony dia nisy voay tonga dia nandrapaka zany le gony tonga dia mifampitositoma ny voay teo zany sy lay tompony le antaly ilay gony misy azy dia lasan'le voay moa zany le gony misy antaly dia ohatr' izany ozy izy ny zavatra misy eo ozy izy ny olona ka nareo olany voay eo nareo fa maninona raha tsy mankeo ny zavatra misy anefa tao anatin'izay dia
na tsiaro ny tantarany Daniel zany za hoe Andriamanitra mamkombona ny vavan'liona ary hoy za tamin'le mpanao batisa rehetra satria le olona ho atao batisa zany maheno an'le tantara io de hoe ain'Andriamanitra zany an'Andriamanitra mivay fa ain'Andriamanitra manakombona ny vava-mivay ary hita hoe tonga de mino daholo le olona rehetra zany de rehefa nandeha tokoa de nizotra zany nakany amin'ilay toerana fanaovana batisa zany zany amin'le renirano ary tena andanana de misy olona mifanena de ahita olona lany voy ao amin'ity androany de ahita olona lany voy eo androany ozy izy ireo odina fanina moa le resaka fa de lasa foana maha-olombelona moa somary mandeha any eritreritra ahoana tokoa ty androany ty kanefa moa efa manana an'Andriamanitra mahery isika de tsy maninona zany fa an'Andriamanitra ty asy ty de alao za mihitsy no joboka ao anaty rano voalohany de rehefa natao tokoa ny batisa de niroboka zany ary ny zavatra nafinaritra dia miala tao an-tsainy olona zay voay zay fa de ny anoritena ho an' Jesosy no tao an-tsainy de tsisy tahotra mihitsy zany na le olona tao batisa na reo tanora fiangonana zay tsapa rano voalohany de hita hoe tsisy taoapoa tao an-tsaina zay hoe tahotra voay zay 5 ny naroboka tao anatin'ny rano batisa nandany fotoana elaela ihany zany ny sorin'Andriamanitra vita somantsara izy ireo de niala zay tsisy naratra tsisy lany voay na ndray aza de rain'Andriamanitra fa mahery ny Andriamanitra ivavahantsika ya tsy anampiana tsy analana izay fijoroana vavolombelona zay nentin'ny pasteura zay ny afatra azon'ny pasteura ampaherezana ny mpiaino atsika ary ny afatra de zao hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra sika de tsy misy tahotra ninonina zavatra tohita amin'ny fijeryn'olombelona hoe zava-doza io kanefa rehefa tsapatsika hoe asan'Andriamanitra ary miaraka amintsika Andriamanitra de tokony miroso foana zany na ho faty na ho velona tsy mampaninona zany fa Andriamanitra nefa de tsapa fa tanterahan' Jesosy le teny fikasany manao hoe indro zao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao mampaherantsika mpiaino radio adventiste maneran-tany mba hanao ny asa tsy ampisalasalana tsy amitahotra fa momba antsika Andriamanitra de mankasitraka indrindra pasteura ary ny rarisoa ho anao sy ny ankonanao sy ireo membre any amin'ny faritriny mankasitraka tompoka andramoka izao fa tsara Jehova tena marina zany mialohan'ny anarahantsika fijoroana vavolombelona manaraka de tsy aloha manaraka irairay loha sika meno finaritra ary MR Vonjy namandalo ady sarotraza aneo defa tsinjoko efa fantatro fa tsy maintsy andalo izany ao satria lalampisedrana no ale zapako ihany kofa tsy ampafirin'izay efa nosedrainy tompoko namangiry firy aza ao anio de eo anilako eo ianao Jesosy zay hitsoro andrano masina fitaratra fisedrana nolalovany karapianatry Kristy tsy maintsy miaritra zay vao afaka miteny hoe ao ambadikiny ady zay atreako fiainana mandraiky zay anye ady zay arahako amin'ny Jesosy miaraka mandresy amiko zay lay onja ny fanantenana naombola handalo ady sarotraza
mantsy atrika satria teny fikasana no ao anatiko ao e zao no iady fa anginiana tsapaky aniko fa tsy ampafiriniza efa nosetrai ny tompoko na mangiry firy aza anio de eo anilako eo ianao Jesosy zay hitsoro andrano masina fitaratra fisetrana no lalovany kara-pianatry Kristy tsy maintsy miaritra zay vao afaka miteny hoe ao ambadikiny ady zay atrehako fiainana mandraky zay anye ady zay arahako aminy Jesosy miaraka mandresy amiko Andriamato Zaka faly miarabanao a tonga soa eto amin'ny studio ny AWR. Eny faly miarahaba ny Rila ary faly ihany koa miarahaba ny mpanaraka izy fandaharana eto amin'ny radio AWR izy. Ya, tovolahy mavitribitrika mbola tanora eritreriny avy any amin'ny faritra Besalampy no misy azy. Zany hoe any amin'ny région-ny Melaka zany. Eny ary anana fijoroana vavolombelona izay tiana hozaraina ho an'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka izaka mahakasika ny fitantanan'Andriamanitra. Ny fijoroana vavolombelona ataoko dia mikasika ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny fiainako. Raha nisy fotoana zany efa taona maromaro no navitako batisa teo amin'ny fiangonana Adventista. Tsy teraka Adventista zany fa olona naheno ny hafatra Adventista dia voasarika ho Adventista. Tao anatin'ny fotoana navatako batisa nefany efa taona maromaro ihany izay dia nisy fotoana ako ny ala tamin'io finoana io ary tena nanaraka ny fanaony zao tontolo izao. Dia nisy fotoana zany nandeha niasa tamin'ny toerana anankiray lavidavitra ny miala ny Besalampy izy io nandeha nanarato nanao filao zany za sady nividy. Dia rehefa tonga tany amin'ilay toerana dia ozy ny olona fady mpivavaka ity toerana ity. Dia za ihany koa moa zany efa ao anatin'ilay za efa somary nisitaka kely tao amin'Andriamanitra. Dia tsy dia nenoko tsara zany le zavatra nitenenin'izy ireo. Dia tao anatin'izay nefa za tsy hoe tena miala tanteraka teo amin'Andriamanitra fa mivavaka ihany zany fa tsy hoe voatran'le fanaoko tamin'iza vita batisa. Dia rehefa tonga ny fotoana fiasana dia ohatrany hoe hitako hoe mandeha zany le asako. Dia ohatra nanomboka nanana fialonana taminahy zany ilay olona izay nipetrahako tamin'ilay toerana. Dia teo anatin'izany nefany dia tsy dia nisy fifanarahana tsara zany tao aminay sy ilay olona izay nipetrahako. Dia rehefa niasa zay dia mandeha tsara ilay asa. Dia zao nanao hevitra izy ireo mba androasana na teo amin'ilay tanàna, teo amin'ilay toerana izay niasako zany. Dia nanao fanafody karazana fanafody rehetrarehetra izy ireo. Dia farany tafiala teo amin'ilay tanàna za fa tsy tamana intsony. Dia ao zany ao anatin'ilay za le mieritreritra n'ilay zavatra nataondreo anahy zany dia vomaika misahirana be ilay saiko zany. Dia zany tena tsy mahalala hoe mba hitodika hiverina amin'Andriamanitra zany mihitsy. Dia tena lasa hoe fakako le eritreritra sisa manahirana anahy zany dia lasa niverina nifoka sigara za. Ary zay zany ny tena zavatra nampiverina anahy tao anatin'ilay fiverenako hoe fialako teo amin'Andriamanitra. Dia rehefa tao anatiny nifoka sigara zany zahako dia misy feo mibitsika mihitsy ao anatiko hoe tsy mety aminao ny mifoka ny sigara io fa ialao ny sigara fa tena manimba. Dia mody tsy henoko le feo nefa zany le feo tena feo mifanahy masina ary za efa nafantatra le fahamarinana dia niverina indray nefany.
de tao anatin'izay dia nisy fotoana zany zako a nandeha niakatra tao atapy-tanàna andeha niakatra tany atapy-tanàna de andro ray mandeha nifoka sigara ako de rehefa avy nifoka n'le izy ahako a dia tena nanjambena daholo ny zavatra jerevako rehetrarehetra de tena natahotra za tamin'izany fotoana zany tena natahotra hoe tena navadiky satana ny vatako ray manontolo tena hoe lasa dala zany azy zany tena tao anatin'ny eritreritrako de tena na zavatra jereko zany tena mandroro avokoa nefa tena tsy mpahazo ana le zavatra de tena nitaintaina mafy ary zavatra tena nisaorako an'Andriamanitra tao anatin'izany de zao tonga de ny fona ary tonga de ny vavaka tamin'Andriamanitra ary ny zavatra nafinaritra ny tena nahatsapako tao anatin'le zavatra nahazo anazy zany fampiverenan'Andriamanitra zany hoe fiatsoan'Andriamanitra mihitsy ny antony nahatonga n'le fisehoana izay tsy hitako fiseho teo amiko zany tena fahatsapako hoe fitantanan'Andriamanitra ny fiainako zany ny fahatongavan'le seho izay niseho tamiko ohatra ny hoe karazana famantarana anankiray zany hoe tsy mety ilay lalana ny zorako de naverin'Andriamanitra de zao nitaintaina be tamin'le izy ary le zavatra zany tena niteraka tsy fahasalamana teo amiko le izy tena niteraka tsy fahasalamana ary tao anatin'ny fotoana maromaro tao anatin'ny heritaona mahery no nanaovako ny fitsaboana mba nisedrako ny tsaboko an'le zavatra nahazo ana zany tao anatin'le fahazahoana n'le vokadratsiny teo amin'ny fihinanana n'le sigara de ny zavatra mahafinaritra de zao ny fahatsapako nitodika teo amin'Andriamanitra tena nitolona mafy teo amin'Andriamanitra mihitsy hoe tena mifona ao Andriamanitra fa tena nandany didinao ary efa nafantatra ny fahamarinana de niala tamin'izany fahamarinana zany ko ankehitriny ao Andriamanitra vonona ny verina vonona ny tsy ala aminao itsony fa na inona miseho amin'ny fiainako dia tena hifikitra eo aminao mandrakariva inona moa zany ny antony nahatonga ana hoe voan'izay zavatra izay vokatra le fialako teo amin'Andriamanitra zany de nataon'ny olona le mosavy nataon'ny olona zany le mosavy de zay zany netiny tena antony nahatonga ana nahavoan'le zavatra tsy mpahazo ana teo amin'ny vatako kanefa noho ny fitolomako tamin'Andriamanitra de zao sitrana somatsara ary izao eninareo manao fijoroana vavolombelona eto amin'ny radio AWR eto izao de ny zavatra mahafinaritra rehefa nahita anay nipetrahako tany amin'ilay toerana izay niasako taty aoriana nahita ana salama tsara de ozy izy hoe tena mahery ny Andriamanitra izay vavahanao tena mahery ny Andriamanitra izay vavahanao ary maniry raha mba hivavaka amin'ny Andriamanitra izay vavahanao fa manomboka zao de ialako ny toetra ratsy ary mifona aminao no nanaovako ireny fahadisoana rehetra ireny no ny fampisaviana izay nataoko anao de raina mandrakariva Andriamanitra no ny fitantanany ny zanany tsirairay avy inona no afatra azo ny zaka atolotra ho an'ny mpiaino antsika manaraka izao onja-peotsika izao sotrapetsaka ny afatra azo atolotra ho an'ny mpiaino indrindrandrindra ho an'ny tanora rehefa miaraka amin'Andriamanitra de tena aza miala intsony fa ohatra na efa nahatsapa zany ary efa nahita ny vokadratsy ny hoe fialana eo amin'Andriamanitra izany fa noho izany ny afatra tiako apetraka de hoe mifikira amin'Andriamanitra ary na inona zavatra miseho amin'ny fiainanao de atao voaloha laharana trany Andriamanitra fa izy mahay maneho ny zava-mahagaga izay sarom-patarina sady tsy endry an'olombelona isaorana indrindra Andriamanitra noho izany rehetra izany ary misaotra azy mirahalahy sika nitondra izany fijoroana vavolombelona izany mba hifampahirezana eto tena mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra ho anao ihany koa izay manana fijoroana vavolombelona tiana hozaraina amin'ny mpiaino antsika dia asainay sy raisinay ampitiavana ianao hanatotosa izany sy izara izany ho an'ny namantsika mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Hatreto ihany koa aloha ny fandaharana feon'ny mpiaino androany isaraka vetivety sika nefa manantena iona aminao amin'ny fandaharana izay natokana ho anao mpiaino amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ity irity no ifanaovantsika ny mandrapitafa indray
na manao fanjaniaina ny nanolotra ny fandaharana feon'ny mpiaino anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Nardina. Samotahin'Andriamanitra daholo hoe Jesu apetrako antananao aliv ny fiainanay ny hoavinay ety ianao no tanjakay ekeo kambahampy ekeko latoky pity otariwa mindala kale rahatu lavuoma monze asa harina fianao efanianina fahita itai mandrakiza Tarika Jacqueline. Jesu batanterao rafika sanawai famamikyu diamamikyu tuku Jesu shoivava iduru siusa tiala nainu nazu otariwa mindala kale rahatu lavuoma monze asa harina fianao efanianina fahita itai mandrakiza otariwa mindala kale Zay ilay onjany fanantenana. rahatu lavuoma monze asa harina fianao efanianina fahita itai mandrakiza asa harina fianao efanianina fahita itai mandrakiza fahita itai mandrakiza Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Pefaliana indray ny aonako aminao ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko, manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Ary oko mba miendrika izany fiadanan'i Jesosy zany ianao. Amin'ity anio ity isika dia hianatra n'ilay hoe Paoly ilay evanjelistry Efesosy. Paoly ilay evanjelistry Efesosy.
mialohan'izay aloha isika andao hivavaka. Saotra raha ina izany an-danitra fa afaka miona amin'ity namako ity indray ny tenako. Mangataka nindra fonao zay mamela ny elokay oka mba ny fananao masina zay nampanoratra ny teny no ampiteny ahy ary za mifanahy zany koa no anomana amin'ny fony zay miaino mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanay izay anaranay fa tsy sanatria toy ny lamosingana tondrahandrano koa dia meteza ianao hamaly za mivavaka izany satria tononoko no ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Paoly ilay evanjelistry Efesosy. Tsara ny afantarantsika fa i Paoly niaraka tamin'ny Akoila sy Prisila voalaza ny asan'ny apôstôly 2:20 misy an'izay. Asan'ny apôstôly 2:20 ireo olona ireo no fantatra hoe voalohany niaraka ny tory ny filazantsara ny Jesosy tao Efesosy. Ny fampiresaka tamin'ny Jiosy izy ireo tamin'izany fotoana izany. Asan'ny apôstôly 2:20 ny 7:20 eo amin'ny 7:20 ny misy an'izay. Tsara ihany koa ny amatarana fa tsy mba tahaka ny Jiosy tao Korinto nandasy nanenjika amin'ny Paoly ny Jiosy tao Efesosy. Fa ireo Jiosy tao Efesosy ireo dia tena nandray ny filazantsara tokoa. Eo amin'ny 9:20 misy an'izay. Efa ela tatao irina vao nisy sasa tamin'ireo Jiosy ireo zany nikiry andany afatry Paoly. Asan'ny apôstôly 2:20 ny 9:7 misy an'izay. Asan'ny apôstôly 2:20 ny 9:7. Na izany aza dia tsy niantso manam-pahefana mba handroaka ny Paoly tsy ho ao an-tanàna izy ireo. Tena anisan'ny tanàna lehibe indrindra tao amin'ny fanjakana Romanina i Efesosy. Ponina eo amin'ny 5,3 eo no misy amin'izany tanàna zany. Izy ny renivohitry ny ray amin'ireo faritany nanan-karena indrindra tao amin'ny fanjakana. Dia Azia zany izay mandrakotra ny ampany lehibe amin'ilay antsontsika hoe Azia Minora ankehitriny. Tena tanàna nandroso sady manan-karena. Hita tao aminy ihany koa zany hoe tanànana seranana zany. Misy seranatsambo goavana be tao. Ary teo aminy koa no nionan'ireo lalambe maro mifamezivezy. Ny ponina tao dia nivavaka tamina Andriamanitra maro. Ary Artemisy ilay noverina ho Andriamanibavy ny mpiany tanàna no lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany. Nandritra ireo lanonan'ny fiarahamonina lehibe, ireo lalao ara-panatanjahantena, ary ireo fankalazana fanao isan-taona dia natao ny vanim-pompivavana tamin'ireo Andriamanitra tsy izy ireo. Ary efa ianao ngamba ny tantaran'ilay hoe Diana ny Efesianina. Zay no antson'ny Romanina anio Artemisy io. Asanao jerena ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 ny 9:4 sy ny 5:30. Asan'ny apôstôly 2:7 ny 9:4 sy ny 5:30. Niverina tao Efesosy taty aoriana i Paoly tamin'ny diny misionera 7. Asan'ny apôstôly 2:7 ny 1 ka hatramin'ny 12 misy an'izay. Dia nijanona tao izy nandritra ny 3 taona. Asan'ny apôstôly 2:20 ny 9:30. Lesina goavana no omenantsika eto. Rehefa manao asa ho an'Andriamanitra ianao, tsy hoe afafy fotsiny ny filazantsara, afafy fotsiny ny fahamarinana, dia hoe avelako any, fa mila tsiditsidiana izy ireny. Ary zay mahatonga n'le hoe tsy mamokatra ny asantsika. Satria afafy fotsiny ny filazantsara, afafy fotsiny ny fahamarinana, dia tsy misy ilay atao hoe fanaraha-maso. Fa eto kosa i Paoly dia tena nanome ohatra ho antsika fa niverina tao fantelony izy.
ny eritreriny ny faniriny zany de zao hanorona mafy ny fivavahana kristianina tao izy ny zava-misy mantsy taorinan'la ny alany voalohany tao Efesosy de Prisila sy Akoila no nanohy ny asa fitoriana ny filazantsara tao ary tataoriana de nanampy ho isan'ny zareo ny namana Prisila sy Akoila nanohy ny asa fitoriana zany izy ireo rehefa lasa loha i Paoly tamin'izay fotoan'izay de taorian'izay de nanampy isa ihany koa ry Apôlôsy sy le avy any Aleksandria voalaza ny asan'ny apôstôly 7:20 ny 420 ka hatramin'ny 420 asan'ny apôstôly 7:20 ny 420 ka hatramin'ny 420 ny vokatry ny asan'izy ireo dia fiangonana kristianina mbola marefo ao amin'ny andininy voalohany amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 misy an'izay mbola narefo koa noho zany rehefa hita amin'ny Paoly io rehefa niverina fantelo tao Paoly tapa-kevitra izy aloha mihitsy ilafiko eto ty ozy ary zany ny tena toe-tsaina tsara tsy mamela ny asan'Andriamanitra ho fatifaty zany tsy mba avela mihitsy ny asan'Andriamanitra hitsipozipozy zany tena nijanona naharitra tao le izy ilioka ilay nanoratra ny boky ny asan'ny apôstôly de mitantara ny amin'ireo jiosy 7 mirahalahy mpandehandeha mpamoaka demonio tao an-tanàna tao mampididoza azy ireo no nanafangaron'ny anaran'i Jesosy sy Paoly tao amin'ny teny majika no tononony eto koa de mila fitandremana tsy izay rehetra mamoaka devoly tsy izay rehetra manonona ny anaran'i Jesosy ka mavita fahagagana sy fanasitranana de avy amin'Andriamanitra avokoa fa eto reto olona reto de nanonona teny majika ary zany ny be deaibe amin'izao fotoan'izao misy teny majika tononona pastera de tahaka ny mivoaka ny devoly ny tena marina de zao manao vazaha mody miady ny devoly mba amitana an'ireny olona mitady fahagagana sy fanasitranana reny ka rehefa miteny pastera miteny le mpamoaka devoly de mody mivoaka ny devoly de voafitaka le mpitady famantarana sy fahagagana zavatra nisy tamin'izany fotoana zany de rehefa namoaka devoly reo de toy izao no teny hoe mampianinanareo amin'ny anaran'i Jesosy zay toroiny Paoly aho de hoy ny devoly namaly azy ireo fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly fa mba iza kosa moa ianareo ary lailay laza nanana amin'ny fanaratsy de ny antsambotra tamin'ireo ary naresy azy ka nandositra ny ala tamin'izany trano zany reo sady nitanjaka no voaratra rehefa niely tao an-tanàna ny vaovao de raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy tompo araka ny voalazan'ny 17 amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 nisy akoriny tsara mihitsy izay fitsehon-javatra zay fa maro ireo mpanompo sampy no nitondra miboky ny ampahabe masy de dorany teo an'lohany vahoaka marobe ary tapa-kevitra izy ireo anompo an' Jesosy koa fantatry mimponina rehetra tao an-tanàna miaraka tamin'ireo mpino zany fa tsy azo afangaro amin'ny fivavahana amin'ny zavatra hafa na inona na iza ny fivavahana amin'i Jesosy petraka amin'ny fanontaniana ianao zay mihaino ahy io ianao ve sady manompo an' Jesosy no manompo zavatra hafa ianao ve manompo an'Andriamanitra nefa mbola miokoka ato sy miokoka roa tereny zava-misy ianao de pepeperoa manao tsy fatao tsy azo afangaro amin'ny zavatra hafa ny fanompona an'Andriamanitra atsahary de ny androany zany fa tsy mahasoanao tena fitiavana ny tenenana zany mametraka amin'ny mandram-piona mandra-pitafa aminao indray ny namanao ry sarandrenjatovo veloma tompoko Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100
amin'ny fotoana rehetra. raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feo fanantenana.org.